karatany mahatratra 3.7 sy rahetsy no nozaraina ho andreo tantsaha ao anatin'ny commune ambanivohitra misa 3 atao anatin'ny faritra Vakinakaratra ny 9 Jolay 2022 teto andrenivohitry Mandoto. Ampitondra ireo tantsaha ary irosony bebe koa amin'ny fampitomboana ny famokarana ataony ny fahazahoana ny karatany eo ampelantanany. Anisan'ny tetikasa mahafinaritra anahy indrindra ny mahavory atsika eto androany. Ny antony dia ny fizarana ny tany ho an'ny malagasy ary indrindra ny fizarana ny tany ho an'ny vahoaka aty Vakinakaratra, ny fizarana ny tany ho an'ny tantsaha sy ho an'ny vahoaka eto Mandoto tokolasy tokovavy. Rahafalinareo dia sitehaka mafipriza. Hatrany amin'ny taona fahagola no nisy ny mpanjanatany niady tamin'ny mpanjanaka isika. Tamin'izany fotoan'izany dia lefiny, pilotro, basy izany no noentsika niady amin'ny mpanjanatany mba hiverena indray ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara. Ankehitriny amin'izao taona 24 zao noho ny toedrara rehetra misy maneran-tany dia ady hafa indray no atrehantsika. Ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ady amin'ny fahaleovan-tena ara-tsakafo, ary tokana ny fitaovam-piadiana hoentina mandresy amin'izany ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo zany, ady amin'ny fahaleovan-tena ara-tsakafo zany dia ny tany. Ary resy lahatra tanteraka aho fa io no lalana zay entsika andresy ny fahantrana manerana ny nosy. Dia ny maramilatsika dia ny tantsaha, ny fitaovana mpiadiana hoentsika miady amin'izany dia ny tany sy ny fitaovana mpamokarana isatsikadiny sy isatokony. Anisan'izany ny zezika, anisan'izany ny masomboly sy ny fitaovana zay ilaina hanajariana ny tany. Zay no nanovana ny politika mpanjakana hifototra bebe kokoa amin'ny fanampiana ny tantsaha, amin'ny fanampiana ny vahoaka malagasy, satria 20 isan-jato ny vahoaka malagasy dia miaina sy miasa aty amin'ny tontolo ambanivohitra. 15 tamin'ireo tantsaha nahazo karatany tamina commune misa 5 atao Mandoto no nozarain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny FDA na ny tahirim-bola ho amin'ny fampandrosoana ny fambolena, masomboly vary X 265 sy fofifa 160. Eo ihany koa ny zezika hoentina miatrika indray ny taopambolena 20 sy 20 sy 20 ahatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Zava-dehibe tokoa ilay karatany aminay satria afaka tena misitaka hoe analy tany amin'izao fa teoria debla tamin'ny mpanjakana. Fa izao zany dia tena manana ilay karatany ary karatany fahavalo amin'ny azoko ity zao. Misy tena fambolena mizezitra dia mbola namizy masomboly vary mety nomokatra amin'ny tany ity. Ity zao zezitra dia ity vary ny fambolena vary any aminay dia volana Novambra satria voly vary atalety zao. Sao be dehibe fitampanjakana indrindra moa ny filoham-pirenena zay mitoditra be dehibe aty aminay vahoaka aty amin'ilay madinika akasitrahana sy akatelemana izy ary ahavita be amin'ny asa zay ataony anie. Fa tena faly dia faly zay voaka tena faritra Mandoto satria samba zao nazonay zay karatany tena sady vola faran'izay mora nanaovana an'ity tena tsy fitempina be amin'ny fampanjakana. Tsy fampianarana dia tsy ampy zezika, tsy ampy masomboly. Fa amin'izao zany midina vanilana rehetra dia vetam-pelantanana ny tany any manodidina eo zezika anay masomboly anay sitraka fitondram-panjakana tarehany filoha. Itoy any amin'ny faritra hafa izao fizarana karatany izao.